indria tamin'ny isa roa no iray. Ny telo amby jona araiky amby folo sy roa arivo tokony tamin'ny roa atoandro dia tonga teo anosy bureau police misy ny sapana police de mers et des mineurs ny reniny ty zaza sy ny fokon'olona ny tarainy fa nisy nan'olona ny zanana vavy enimbolana. Hita tamin'izany fa niosondrano fivaviny ty zazavavy kely ity tamin'ny fotoana io. Nilaza ny reniny tamin'izany fa nitondra ny zazakely hozahana teny amin'ny hôpitaly be Felatana ary zareo dia tsy nety nandray ny teny amin'ny hôpitaly raha tsy nahazo taratasy fa azo andalana amin'ny tily zaza voaolana avy aty amin'ny polisy ny hôpitaly. Ny fito amby roapolo jona raiky amby folo sy roa arivo naveriny tety amin'ny bureau police izy ireo fa mbola nitsabo ilay zaza ary tonga nitory anibako izay nasaina nitazona ilay zaza ka nahavoolana ilay zaza. Voasambotra ny polisy ny alarobia sivy amby roapolo jona tokony tamin'ny 7 alina teny Ambojatovo Etienne Sibako. Tamin'ny famitorana natao azy dia naikignelika vita ny Etienne ary nilaza fa rehefa hitany fa mamy no sady restory Bako dia naolana ny zazakely. Marina fa Etienne na Irakoto Mandimby Etienne 17 taona monina eny Ambohimahitsaka Masoa mpivarotra dia efa nigadra tamin'ny taona 24 fa voaroiroy namono nafaty ny zanany 7 volana. Natolotra ny fitsarana omaly 30 jona moa izy ireo. Vehivavy iray fantatra amin'ny anarana Rasoana Tenaina Olgana Tenaina araiky amby 20 taona tsy miasa monina eny saripody ny voasambotra ny polisy avy amin'ny police de mers et des mineurs eo anosy ny alarobia sivy amby roapolo jona araiky amby folo sy roa arivo tamin'ny iraika amby folo atoandro teny Androndrakely. Nandeha nanapitra ny vady nandeha nivarotra anana rangahy ny 4 amby roapolo jona araiky amby folo sy roa arivo ka ho tokony tamin'ny 4 roa arivo noho ny niverina tao an-tranony dia gaga sy taitra nahita ny tranony may ary mahita ao anaty tranony